Fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampiasana ny fahaizana ara-teknika no isan'ny foto-kevitra ijoroan'ny kandidà ny arivo mitambatra Andriamatoa Erafalimana tamin'ity andro nanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fampelezan-kevitra ity. Tetỳ amin'ny kianjan'ny Maremasay no nisafidiany nanaovana fihaonana voalohany tamin'ny vahoaka izay tafiditra indrindra ao anatin'izay fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny raika amin'ny telopolo jolay ho avy izao izay. Ndao ary iara-iasa nomboka izao lazao amin'ny olona rehetra fantatrareo fa izoko faly dia tsy manavaka fa iara-iasa amintsika rehetra ary tsy vitako izao samyretsy ity fa isika rehetra ny miara-manangana. Zao misy afatra koa ty saintsainy lalina tompoko saintsainy lalina. Tsy misy zava-banina eto raha tsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay kandidà ben'ny tanàna voafidy eo. Marina sa tsy marina? Antananarivo tsy atao ady la politika na atao toerana ekarana fotsiny ho any amin'ny toerana sahazan'izany. Tsy azo atao hoe divadivana fotsiny eto no atao kianja politika fa Antananarivo teknika no hitondrana azy. Tsy maintsy miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana izay kandidà ben'ny tanàna eo koa isika tsy mialinjafy rahantsika miasa daholo ao anatin'ny arivo mitambatra ny antoko politika samihafa misokatra ny kandidà Erafalimana ary vonina iara-iasa mbola verika any indrindra ho an'ny fikambanam-behivavy sy ny tanora rehefa tonga eo amin'ny toerana. Isan'ny laram-pamena ho an'ity kandidà larana fafito amin'ny bileta tokana ho ana Antananarivo ity ny fananganana ivo-toerana fanofanana arak'asa isaky ny boriboritany eny eto Andrenivohitra. Ankoatra ny fanohanana tanora eo amin'ny fampananana asa sy fahazona fanofanana arak'asa dia azo tombony ihany koa ny reny sy ny zaza raha ny fanazavana.